Mbola eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany izy nitanterahana androany tolakandro tetsy mikanja be ny Mahamasina ny fidinina ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra sokajy diviziona fahatelo lalao famaranana io ka ny ekipan'ny 15 volts sy ny RCTA samy avy eny Anosy reto niatrika famaranana ireto fa zareo 15 volts no nibata ny omby mifaha nahazo ny fandresena tamin'ity androany ity tamin'ny isa mazava 12-3. Ny ekipan'ny 15 volts avy eny Anosy be manao akanjo mainty amin'ny sary no voahositra ho tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra ho an'ny sokajy diviziona fahatelo. Io tolakandro io no tanterahana tetsy mikanja be ny Mahamasina izany lalao famaranana ho an'ny fiadinana ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra izany. Resin'ny 15 volts tamin'ny isa mazava 12-3 ny ekipan'ny RCTA manao akanjo maintso izay avy eny Anosy be ihany koa. Teo amin'ny fidirana voalohany dia nifantana tsara ihany ny lalaon'ny Rotota izay nitarika tamin'ny isa 4-3 ny 15 volts. Io isa io araka izany no nentin'ny Rotota miala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny 15 volts izay efa nanana tombony tamin'ny isa teny amin'ny solaitra be nentiny lalaon'izy ireo satria nanao fahadisona matetika ny RCTA ka mbola nahatsara hors-jeu roa indray ny 15 volts izay nitarika tamin'ny isa 12-3. Ketsakilan'izay dia niezaka ny namaly fanafiana ihany ny RCTA saingy nanana olana teo amin'ny mpitsara baolina rehefa mahazo hors-jeu izay sarotra ho azy ireo ny mampiditra ny baolina ao anatin'ny aintso. Lasan'ny 15 volts araka izany ny omby mifaha tamin'ity lalao famaranana ity izay nentin'ny lalaony tsara ny fiarovan-tena ny rafitra ihany koa ny fanafiana. Ao amin'ny diviziona voalohany elita faharoa indray izany no ilalao ny 15 volts amin'ity taopilalaovana 5-2 ity.